Mankalaza ny andron'ny tanora tokoa moa zany zay zao, zay nankalazany amin'ny andron'ny Kristy zay nanomboka omaly. Raha ny omaly moa zany dia nifanokafana tamin'ny 5 roa sasany, zay niarahan'ny district sy ny paroasy sy mifanakaiky, zay tanany Ranompiziso, Manambaro, Mariaky, Sonerana, Katedraly ary Tanambao zay mpiapetrahany. Raha ny antotanisa moa zany hatreto ho an'ny tanora zay efa nisoratra agnarana fa mino fa mbola hitombo dia mahatratra 8 sy 500. Dia toy ny programa tandroany sabosy santatra anazy moa zany dia ny avy amin'ny fahasalamana zay nagnazavany mikasika ny vaksiny coronavirus. Dia vita ny fahasalamana dia nitohy tamin'ny fampianarana zay nitariny Père Hermany zay makasika ny lohahevitra zay nalefan'ny Papa ny hoe mitsangana fa atao vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao. Zay zany ny velibelarina tao amin'ny fampianarana zay nitariny mon Père Hermany, ka dia nifaranana tamin'ny soronamasina zay tamin'ny maraina. Dia ny hafatra hitako ngamba fa mbola stara sika zay any an-trano zay manana paniriana dia hanatrika an'izao andron'ny tanora zao, dia mbola stara sika fa mbola afaka manatrika ny tapany tolakandro sy ny rapiso zay famarana anazy. Ny fisaorana moa zany dia fa eto moa zany dia voalohany dia misaorana ny paroasy zay mpapetrahany zay tariny Perakire sy ny kristiana rehetrarehetra eto amin'ny fampielitsotranoana indrindrandrindra, amin'ny fanampiana ihany koa amin'ny ara-sakafo sy ny kozakoza madinika rehetrarehetra. Dia torak'izay koa ansika zay mpanao so rehetra, indrindra reo kristianina ato amin'ny Tanambao sy ny ivelan'izay amin'ny fanohanana isan-karazany, tao ny nanonana amin'ny rano, tao nanonana amin'ny zava-pisotro sy ny sisa sy ny sisa sy izay tsy voatanisa eto. Ka dia tolorana fisaorana engany Andriamanitra ahafantatry zay rehetra zay nataosika, ka dia izy no hamaly soasika amin'izay soa zay nataosika zay. Azadiny ny alahady rapiso ataoko ngamba zao faratampon'izao fankalazana zao dia ny soronamasina zay tariny Ray aman-dreny betsika raha atao dioseza, ka dia manentana asika ka raha tsy afaka sika hanatrika ny zoma sy ny sabosy dia mba engaviany koa sika mba hanatrika ny famaranana amin'ny alahady rapiso.